Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Niantsika manana vahiny. Tsy zany vahiny zany fa Ustazy Kamaldin. Ustazy Kamaldin dia izy no mitonga le fampianarantsika androany. Ke andaotsika tandreny le fampianara zay omeny Ustazy Kamaldin atsika eto ipiano ajaina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala alayhi salatu wassalam: man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Derani huwa Allah subhanahu wa ta'ala ari tsujam sifandripahalemana avy amin'ny tompo Allah ani hoan'ny ilay mpaminany izay tsy nisy intsony ny mpaminany hafa tao aoriany, tsy iza moa izany fa i mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Eto am-piandohana moa dia mahafaly anay hatrany ny miarahaba atsika mpino mpanaraka fitaovana Islam rehetra amin'ny teny hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, izay midika hoe ho anareo aneny fandriam-pahalemana sy ny hinankinakan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala miaraka amin'ny tsodraminy. Izany manuela ripino mpanaraka fitaovana Islam fa nandroany atsika insha Allah biidnihi hiaraka amin'ny hadith anankiray izay notanteriny Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ny teny i mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hoe: man lam yada' qawla az-zur, nizaniza tsy miala amin'ny inona, amin'ny qawla az-zur. Qawla az-zur izany dia tsy inona ripino mpanaraka fitaovana Islam fa ireo karazana teny izay sokajiny finoana Islam hoe ratsy. Inona moa ireo teny izay sokajiny finoana Islam hoe ratsy? Ohatra amin'izany milainga, ohatra amin'izany olo raika mifosa olona mitsiko ohatsika, manaraka izany koa olona raika izy mamitaka nama, zany hoe ireo karazana teny ratsy rehetra. Ary wal amala bihi, nambaran'ny mpaminany sallam, sy ny fihetsika na koa toetra tsy mendrika, laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy mitady, tsy mila ny tsy fihinanany tahaka izany koa ny tsy fisotroany. Eto zany ny zavatra izay mila ampitaina amintsika ripino mpanaraka finoana Islam izay manatanteraka ny fifadian-kanina amin'ity volana Ramadan. Fantaro fa misy toetra izay tokony ny hananan'ny mpino Islam amin'ny fanaovana izany fifadian-kanina izany na koa amin'ny fifehezana amin'ity volana Ramadan. Inona moa izany dia tsy inona fa fiatantsika amin'ireo toetra izay tsy mendrika izay nisy atsika talohany na hatongavan'ny volana Ramadan, toy ny fitsikoana izany, toy ny lainga izany, araka n'izay nitenentsika teo, toy ny famitahana namana, maro ireo karazana tena izay tsy mendrika na koa izay sokajian'ny finoana Islam, ino tsy mendrika na koa ratsy izany. Ka manaraka izany ripino mpanaraka finoana Islam, le zavatra izay tiako hampitaina amintsika dia tsotra ihany. Zavatra izay tiako ahatongavana dia tsy inona fa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa'un. Aoka ianao tsy hagnano ny andro izay ifehezanao, zany hoe ny fotoana izay iainanao ao anatin'ny volana Ramadan, aoka izany tsy ataonao hitovy amin'ny fotoana izay tsy iainanao ao anatin'ny izany volana Ramadan izany. Zany hoe fotoana izay ifehezanao, aoka izany ataonao hiavaka tanteraka amin'ny fotoana izay tsy ifehezanao. Zany hoe maro ireo toetra izay mahazatra atsika andavanandra, fa ireny toetra tsy mendrika ireny izy ireny dia tokony hiatantsika indrindra fa amin'ny volana Ramadan, satria araka ny nambaran'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny hadith izay novakintsika teo fa hoe raha toaka ny olona anankiray tsy miala amin'ireny toetra tsy mendrika ireny, fantaro fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy mila, tsy mitady inona. Eto Allah izy nivolagna, mpaminany sallallahu izy niteny hoe inna laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah zany tsy mitady, tsy mila feky ino le tsy fihinanany sy ny tsy fisotroany. Eto efa tsy nantsoiny mpaminany sallallahu amin'le hoe siyam eky le fifehezana ataon'olo araiky fa tsy fihinanany sy ny tsy fisotroany. Ka izany zany mahatonga fa hoe inona olona anankiray raha toa hoe tsy miala amin'ireny toetra tsy mendrika ireny
le fifezana ataony zany dia tsy ho voaray ao anatrany Allah subhanahu wa ta'ala. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hanao isika rehetra ho isan'ny ireo ifehy amin'ny volana Ramadan, hanka ho voaray le fifezana izay ataontsika. Wa ha huwa aktafi bihadha alqadri in kunna nu'intukum amarana iti fandarana sika nandroany. Wajazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niana ina tsika jiaby am'le fampianarana zay nomeny Oustaz Kamaldine atsika to, kandratsika zany mampiatra zany amin'ny fiainatsika, mampiatra zany surtout amin'ny volana Ramadan ty. Rapiditry ndray mbola izy no mitonga zany émission tsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.